miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika neny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy. Ao anatin'ny fotoana malalaka tsika ry havana dia tena hoe anomana ny foa mampanahintsika tsirairay avy hoe eo amin'ny tompontsika. Izao fotoana izao raha tonga eto tsika tena hoe mitady azy. Izay mitady aho ny tompo dia ahita. Raha katsahanareo amin'ny fonareo tokoa dia ho hitanareo vavaka tsika. Jesosy sohatra anao indrindra izay Jesosy malala amin'izao raha sy fotoana izao. Raha mbola afaka indray izay tompo iona aminao. Eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao tompo malala. Eto no fotoana ionanay aminao. Eto no fotoana hitadiavanay anao. Ianao Jesosy mahita ny any anatinay tsirairay avy any mangeta etanao zahay fanamasina. Milanao zahay tompo midina ny anatinay. Mamenoa anay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ho tsapa ny fananay eto. Ny fiasan'ny fananao Jesosy Kristy Tompo. Iasa any anatinay tsirairay avy. Ka hitanao zahay tompo. Tsy taka ny diranay teto no ivoanay eto. Fa ianao efa nanamarina anay. Vao niala tany tokantrano zay tompo. Efa nanamarina anay. Ny teninao Andriamanitra. Fa ny teninao fahamarinana ho anay tsirairay avy. Jesosy mandinika anay ianao. Mahita anay ianao tompo malalo satria ny masonao araka ny teninao mitsinjo anay tsirairay avy. Ny masonao Jesosy mahita anay tsirairay avy. Ka zay rehetra tena hoe mitady anao eto ahita anao eto satria ianao hoe izay mitady dia ahita. Tompo malalo atreo feny Jesosy malalo. Atreo feny tompo malalo izao fotoana izao. Fotoana fionanay aminao. Eto amin'izao toerana izao fotoana tena hoe hitadiavanay ianao. Ka dia hameno anay ianao hameno anay ianao fanamasinao. Hameno anay ianao. Rakovy izay tompo malalo. Tsy hanana satana fahefanany aminay. Fa zahay Jesosy nefa nomeno fahefana. Androka ny asan'ny aizina rehetrarehetra. Ka tsy hanakery tsy hanapahefana aminay eto. Ny asa matin'ny satana rehetra fa didina sy roana amin'ny anaranao ho any amin'ny farimy rehetra avy. Dia matoky izay Jesosy fa efa ety ianao. Efa mitsidika ny tabilio tsirairay avy eny ianao. Koa dia miara-abanao zahay. Miara-abanao zay Jesosy Kristy Tompo zoko malala anay. Miankoka ny aminay manontolo manoroka ny tongo masinao. Indreto izay tsy mendrika akory. Ny anonona izany anaranao zany. Nefa ianao Jesosy miteny aminay. Fa izay manatona anao tsy mba ho lavinao. Dia misaotra sahady satria mivoha mitanadana Jesosy. Ny tananao handray anay. Dia raha laza ho anao ry tompo sy mpanjaka. Misaotra Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Daniel ry havana misy teny manao hoe enina andininy fa 7 manao hoe izy ozy izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakana ozy izy haharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana any an-danitra. Izy no Andriamanitra velona. Zany hoe io Andriamanitra velona io le atontsika sy tadiavintsika ankehitriny. Ary ao amin'ny Salamo 7:20 izy manao hoe Jehovah mpiandry tsy hanan-java mahory tsy manan-java mahory tsika. Rehefa io Jehovah io no mpiandry atsika tsirairay avy. Io no atontsika eto. Io no tadiavintsika eto. Ka izao araka ny teny teo hoe zay mangeta eta. Zay mangeta eta zay mitady azy fatratra dia ahita azy. Andeha ataontsika ny hira Jesosy mpitarika endry ianao ao amin'ny firanantsika 185 manolotrony. Jesosy mpitarika endry ianao tantanonao nidiana mba tsy ho solafaka angalana sauveriza fany devoli miazana mamela pandrika aroviri tompony fanahina fonjeza
Turuse ampy wampianariza utituku litenina mahufi aruvana mafiwana ni babuli sutamina fani devuli miazana mamela pandrika mamelombelona fanahintsika izy ry havana nitarika atsika any amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy ary tena miteny mihitsy izy manao hoe enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho dia tsy hatahotra ny loha zaho fa ianao no amiko ny tsoraka azonao sy ny tehinao aho ireo no mahafatahotra tsy misy atahorantsika tsy misy atahorantsika ry havana rehefa Jesosy no momba atsika izy no miaro atsika ary izy no mivimbina atsika mamelombelona ozy izy ny fanahintsika ka na dia mandeha ny lohasaliko ny fahafatesana ary tsy hatahotra ny lohatsika satria Jehova no miaraka amintsika be dia be ry havana ny zavatra ataon'i Jesosy ho fiarovana atsika maniraka ny anjeliny ny maro be izy manodidina atsika miaro amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra ka dia mametraka an'izany ho am-pelantanantsika ary be dia be ny joroantsika vavolombelona ny amin'ny zavatra rehetra nataony moa misy zava-mahagaga izay tsy han'ny tompo fa rehefa nametraka tamintsika izay rehetra mahory sy matery rehetra ny problema rehetra dia izy ilay mpiaro atsika izy ilay Jehova mpiandry moa misy mahory anareo va hatramin'ny rahanareo tamiko Jehova ny mpiandry atsika inona no atahorantsika tsy misy atahorantsika raha izy no momba atsika ka raha tonga eto ianao androandro havana dia mijoroa ho vavolombelony Jesosy ny amin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainanay ny tamin'ny fiainanao tsy ny soa na ny ratsy ihany fa ny zavatra maro be dia be nataony Jesosy eo amin'ny fiainantsika ka dia mangataka tsika fanamasina ny hitaridalina ny tsirairay avy andresy lahatra ny tsirairay avy hanambara ny voninahitra Jesosy ao anatin'izany ataontsika ny hira 426 amin'ny firana manolotra ny any andiny voalohany dia manatona izay hijoro ho vavolombelona 426 amin'ny firanantsika manolotra ny andiny voalohany manatonanao FPTM Ni
miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ny hijoro fahavolombelona amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany ny amin'ny famindrapony. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia ny zavatra nataon'ny tompo anazy zany nisy fotoantsika ilay nitsangatsangana tany taiza moa tsika ilay nitsangatsangana tamin'ilay Dieu de Pâques iny. Dia hitanareo tsara moa fa tena dobo-drano be mihitsy ny telefonako. Tena dobo-drano tena hoe le biberon any ami zany lasa tao anatin'le rano rehetra mihitsy ny tena hoe leny tena tafiditry ny rano tanteraka mihitsy dia tena za zany dia tsy niteny intsony fa dia nasorona moa zany natao izay hahafahan'le rano dia tena hoe napetraka amin'ny Jesosy io Jesosy raha ny vao mijery anazy dia ohatry ny tady ho kivy zany satria efa ela teo aoriana le izy alefanao dia tena mipopoka be tena nany écran rehefa le manao an'le hitanareo le tsy andery intsony tak le fa tsisy azo atao reny vao mijery le izy. Jesosy ato daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny mail nefany adino nisoratako ao amin'ny aninao ny code mail nina ao daholo. Ahoana Jesosy ty tena ao daholo ny rehetra mihitsy. Ahoana ty Jesosy malala. Dia tsy nideteny tsy nandeha. Nisy fotoana zany dia tany ampiasana dia Jesosy malala. Tena ary maninona ho zany vary indrina za zany miteny fotsiny hoe Jesosy azao fa tsy mivavaka tsy miteny hoe tsy mivavaka mitokana mihitsy hoe ity dia apetrako amin'ny Jesosy ohatr'izao dia eo dia mivavaka an'le telefona na hoe mivavaka amin'Andriamanitra ao amin'ity telefona ity mba handeha ty fa miteny fotsiny Jesosy mba ataovy mandeha le telefona kely tena ilaiko. Dia nisy fotoana indray andro dia tena isaky ny alefa le izy dia tsy mety mihitsy fa mipopoka sady tonga dia miteny izy hoe misy zavatra ao dia tena tsisy azo atao mihitsy. Dia nisy fotoana anankiray tany ampiasana dia rehefa tonga any an-trano tonga dia hivavaka dia iny telefona iny tonga dia zany fidin'i Jesosy ametra tanana tamin'le telefona tonga tany an-trano dia nametra tanana dia nandroaka dia voly. Dia izay moa no asantsika mpiandry fa indraindray ny fitaovantsika dia avy ny satana ho potehana anjafahantsika misy ny connexion indraindray satria io tena ilaintsika mihitsy na ninona ary koa mbola andany vola koa hividy koa après dia vita zay dia nananoko an'izay le izy nivavaka dia nataoko nisargeko amin'izay dia misy an'le ohatran'izao iny moa misy an'le manao ohatran'izao kely iny dia teo amin'izay dia rehefa manao ohatran'iny izy dia avy eo le taloha zany mipopoka be foana dia nanao ohatran'iny izy tonga dia niakatra zero io fa handeha ty dia za zany mivavaka ihany dia mijereko kely ray niakatra 4 mandeha ty dia lasa zany mivavaka dia tena hoe mijerena indray kelikely n'iny dia niakatra 34 tena hoe nandeha le telefona zany dia faly be mihitsy tena faly izy hoe Jesosy ny zavatra rehetra rehefa apetraka aminao dia tena hoe famindrapo zany nampandeha an'le telefona tena hoe famindrapon'i Jesosy mihitsy fa tena hoe tena tsara ny tompo fa mila mitandrina koa tsika ny amin'ireny telefona ireny fa ndraindray manao kitoto dia lasa ohatrany hoe tsy raharahiana nefa misy zavatra be dia be ao misy atra ilaina mba tandremana koa le zavatra dia tena faly be mihitsy tena faly fa nandeha le telefonako zany dia tena isaorako Andriamanitra satria izy manao asa mahagaga eo amin'ny fiainana mandrakariva izy tena ianao gaga foana rehefa mahita zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana tena mahagaga be mihitsy le izy dia raina Jesosy ny amin'izay famindrapony zay vavakitsika. Jesosy eo misotra anao manome voninahitra anao mitondra fisaorana ho anao ry Andriamanitra velona Andriamanitra miasa Andriamanitra mahery anao rerian'ny voninahitra mandrakizay misotra Jesosy ny amin'ny sorehetra nataonao sy mbola ataonao izay vitanao tamiko tamin'ny tsirairay avy dia rainay ianao menay voninahitra mandrakizay ianao ry tompon'ny tompo mpanjaka ny mpanjaka misotra tompo amen. Ataontsika ny andininy faharoa teo amin'ny hira 426 teo dia aza menatra ry havana aza menatra mijoro vavolombelon'i Jesosy fa mitsangana fa fanomezam-boninahitra anazy zany. Ataontsika ny andininy faharoa
raha mbola misy ijoro a dia mitsangana. Jesosy a tsy navelanao tafandrimandry teny amin'ny toerana nisy Jesosy fa nitao aminao aneo ny voninahitra ao izay nataonao taminay ka dia ambarako amin'ny analanao Jesosy a ary ny voninahitra dia oka ianao rery ihany. Amen. Ijoroko vavolombelona ry havana dia tamin'ilay anadahako maty iny izany. Tsisy tao daholo ny mamako sy ny raitapo amiko avy-taty andafy izany fa nakany folo pointy a dia sasany nakany Manakara. Dia ny tao an-trano sisa izany a io anadahako io a dia ny zanany a dia ilay niaisiko a dia mpanampy. Dia nanomboka narary ilay anadahako avy mivavaka izy a dia avy eo izy narary, ninjery izy dia avy eo narary. Dia ny tairina dia tsy nifoha mihitsiny. Dia fa tairina ankizy izy dia efa mivandravandra be ny masony. Dia niantso telefônina tany folo pointy amin'izay izany hoe misy zavatra miseho ohatr'izao. Dia nafenina tanteraka ny neninay ilay izy satria efa 2 ans passé koa efa misy anadahako anankiray maty novonoan'olona dia maty izy. Dia nisy joroko vavolombelona anareo a mame consigne fotsiny izany le tany folo pointy satria tsisy ninina azo atao hoe hoeto any amin'ny be felan-tanana izy aloha ahitana hoe manahoana ny etahany dia nentina tany amin'ny urgence izy. Dia fandefa message io daholo izany izay messenger ohatra izany. Dia hitako le sarin'ilay anadahako dia hoy aho hoe tena efa tsy izy intsony ity fa dia izay mahasoa atao an'Andriamanitra. Dia sady mitomany aho izany no mijery ilay sariny teny. Tsy haiko fa ohatra ny teren'ny fanahy dia dana mivavaka dia nandohalika dia nivavaka ao anazy aho, mivavaka. Vita ilay vavaka ry havana dia nitonga ny teny hoe maty izy. Dia hoy aho hoe manaiky aho Jesosy fa izay izany mivalim-bavaka ao. Ary tsy navelanao mipetrapetraka fa nataonao a ho fitaovana hivavaka ao anazy alohan'ny hataperan'ny ainy. Dia izay nideraiko an'Andriamanitra hoe nanalainy ara ny anadahako a dia nivalim-bavaka nomeny ahako hoe nitondram-bavaka anazy a alohan'ny hataperan'ny ainy. Izany dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Na dia hoe fahoriana ilay izy a dia efa zava-dehibe izany hoe mivavaka ao anazy a alohan'ny hataperan'ny ainy. Voninahitra dia an'Andriamanitra rery ihany hivavaka tsika. Eny tompo na dia izay ara na dia hoe fahafatesana ara ny valim-bavaka nomenao anay dia manaky hatrany izay Jesosy a satria ianao nefa mahalala ny hevitra heveranao ny anadahako sy mahalala ny lalana hitondrana azy. Raha ny sitraponay olombelona dia hoe samy tsisy ho faty izany izay fa dia ho velona hiaraka eto foana kanefa manapetra ihany ny fotoana hijanonanay eto amin'ity tany be fandalovany ity fa ny any aminao ny tena fitoerana tsara indrindra. Ka dia hisaorako anao Jesosy a dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Mbola misy joro very havana. Dia avy hatrany tsika dia mbola misesy ihany raha mety izay angamba fotoana antsika androany ny fijoroana vavolombelona.
dia misy mangaka tanana koa. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Ny joroako vavolombelona amintsika eto dia ny asan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako ny amin'ny asa. Talohan'ny findrany taty haute SAVOIE dia efa nanomboka ny postula tamin'ny asa ako. Isan'andro dia ambodin'io telefaony io foana dia raha mijery eo dia asa tena hoe ny andaniany fotoana keo postula amina asa. Dia tamin'ny lahady rehefa tonga teto am-piangonana dia izao no teneniko tamin'i Jesosy hoe Jesosy ampy izay ny anjarako fa omeko anao amin'izay ny ambony dia izay asa omenao anahy eo Jesosy ekeko fa za Jesosy tsy hijery tsony amin'ny herinandro iny fa tena izay omenao. Vao tonga tamin'ny latsinainy ry havana dia nisy ny antso ahako. Vao mifindra kely taty haute SAVOIE zay namarina ny déménagement dia teny am-pandehanana nisy ny antso hoe afaka mihaona aminao ve ozy izay hanao entretien. Dia eno afaka manao entretien za niampitsiny iny ihany. Eo am-pitomana entana zany zay Fabrice dia niampitsiny iny hanao entretien taty dia nandeha nanao entretien tany amin'ilay fiasana ilay entreprise zay dia tamin'ny latsinainy izy ny antso anahy dia miala tsiny ozy izy fa zao vao nirapelle anao fa retenu ozy izy ny candidature anao dia faly azy anao misaotra Jesosy. Dia vao tapitra izay confirmation anany zay dia nisy ny antso indray dia nanao entretien téléphonique eto izy mantsy anao hoe mirapelle anao izy izay dia manao entretien physique ianao dia ok arano Jesosy izay ataonao amin'ity herinandro ity ekeko daholo. Dia vao avy ny antso anazy zay olo izay dia ny mercredi an'iny rappelle anahy ilay fiasana toy izy hoe ny mardi ka latsinainy zany le confirmation ile asa dia juste après le confirmation nisy ny antso hoe rappelle anao zay anao entretien physique dia rappelle anahy le olona hoe mercredi ozy izy ianao afaka mihaona aminay ve. Dia tonga tany mercredi nanao entretien indray ry havana dia nafinaritra be mihitsy ny fifandraisany atao anatin'ilay izy. Dia ohatrany tonga dia ohatrany hoe mifandray be zay dia teo dia ohatrany efa ok be le olona tamiko hoe raisinay ianao tena tonga dia natoritory anahy teo daholo le asa ary tena tiako le asa ry havana tena tiako satria na ny condition rehetrarehetra ary tena zay tiako satria mitovy ohatrany condition tamin'ny asako tany Paris dia izay foana nangatako tany Jesosy hoe tiako Jesosy raha mahita asa mitovitovy ohatrany io asa nataoko tany io satria tena nafaly anahy. Dia toy izy hoe andana ro izy mody dia eritrereto tsara dia andefasy valiny ahako andefasy valiny izay hoe mety aminao le asa na ahoana dia tsy nandefa mihitsy ny ary havana ohatrany tsy haiko ohatrany hoe tsy nandefa mihitsy zany ohatrany adinidiniko na ohatrany hoe varimbarina kely dia tao anatin'izay indray dia nisy ny antso en même temps dia ozy izy tena miintéressé anao izy ny candidature ny profil anao fa ahoana ny fionatsika dia nitsoriko taminazy za hoe efa nisy ny antso dia teneniko eo ianao manao ahoana ny valiny dia hatramin'izao moa za sy mbola nirapelle an'zareo satria tamin'ny zoma indray nisy ny antso hoe tena be tabe ry havana tena be tabe dia nisy ny antso indray tamin'ny zoma hoe andao ianao afaka manao entretien io izy ianao lakamisy anatson'zareo afaka manao entretien io izy ianao mihaona aminay satria hitanay ny CV anao dia tonga tany amin'zareo zoma dia niresaka teo zay afaka vozy izy ianao valy maraina dia zay zaho manatra ny zanako saotra any dia tena misaotra ny Jesosy no ny amin'ny fandaminana rehetrarehetra ny amin'ny fanateranana ankizy na ny tao an-trano ary dia tonga tany ary havana nanao entretien 10 minutes any trano 10 minutes api any trano le toerana dia niresaka teo zay dia tena voninahitra ho an'i Jesosy satria izao nisy taona ary havana ny eritreritra hoe zaho Jesosy ohatra mahafinaritra anahy raha miara-miasa amin'olona mivavaka dia tiako raha hoe vao manomboka ny asa dia miara-mivavaka ho azy zay dia zay vao manomboka miasa. Dia rehefa tonga tao amin'ilay toerana nanaovanao entretien ry havana dia izao tonga dia nandrea-bianary zareo dia le vehivavy anankiray zany le assistante anankiray zany teny hoe satria zany nanontany anazy le lehibe hoe ianao ve ozy izy zao ary tsy latao aminady ozy izy le vehivavy anankiray raha sitrapon'Andriamanitra ozy izy nijanona akeo atao aminao dia mijanona ilato dia vao nenao le vehivavy ny teny hoe raha sitrapon'Andriamanitra ohatrany taitra be ohatrany faly be zany tatao anatiko hoe mivavaka izany vehivavy izany dia rehefa nitondresaka dia ozy izy lehibe zange ozy izy kristianina dia faly be aho zany za koa kristianina dia hitako ozy izy ny colis anaovanao iny dia dia efa bizara teo zay dia ino ozy izy ny originenao dia zao malgasy
de za ozy izy roma faly be ao za satria za tany Paris talohan'ny findranay taty de nanana namana romaine de talohan'ny findranay taty de niinvité niangana tany am-piangonana zareo de tena nafinahitra ho any nisy tena hoe nisy présence Saint-Esprit ohatrany tena mipartage be teo zay ry havana de toy tena mahafinahitra de tonga de ok le asa tao amin'zareo de tao anatin'izany nefany le saina maha olombelona zany satria le condition tary koa tena nafinaritra be anazy satria tao amin'le nangatako tamin'i Jesosy nefa tao amin'le nankiray koa lefa mba naniriko tamin'ny tompo any satria tiako raha miara-miasa amin'olona mivavaka de nandeha zay ry havana de taty areto miteny anazy satria taty areto miteny hoe fa io izy nomeny Jesosy anao satria miara olona mivavaka sady tena hoe eo akaiky ny trano de mbola namafisiny Jesosy tamin'ny fizarana hafa ry havana satria sendra nandeha nakany amin'ny olo zay de nanao partage teo izy mahatonga ny zavatra anankiray tsy mandroso izy satria misy tsy finoana mitovy ao voalohany indrindra de zany mahatonga ny zavatra tsy mandroso fa raha ohatra anao izy mitovy finoana ny anankiray de mitovy ny hery ao anaty de mampandroso zany misy herin'Andriamanitra izy miasa ao anatin'ny asa anankiray de tao anatin'izay de henoko hoe misy hery misy fanahy miasa tao anaty ka de tena resy lahatra androany hoe tiany Jesosy hiasa amin'ny toerana io satria tiany Jesosy kokoa any amin'ny fanahy fa tsy ny any amin'ny nofo satria misy eritreritra ndraindray hoe any amin'ny nofo fa zao hoe Jesosy rehefa tena te hamonjy rehefa tena te hitantana izy rehefa tena hita izy de tiany koa ho tahina ny fanahy de voninahitra ho an'i Jesosy reriany de tiako amperezana antsika ry havana rehefa tena miteny amin'i Jesosy tsika hoe io Jesosy omeko anao de tena omeo an'i Jesosy de aza eritreretina intsony fa tena miasa ny tompo ary ao anatin'ny fomba fiasany tena enao indray ao misafidy tena tsy afianako antsika fa zandry ao very hevitra hoe ahoana Jesosy na le entreprise le anankiray zay ngamba mety mbola miandry anao hoe mbola tsy nirapela anazy fa te voninahitra ho an'i Jesosy de samotahiny tompontsika rehetrarehetra amen. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo voninahitra Andriamanitra ireriany nijoroako vavolombelona eto raha ny sitrapon'ny Satana tsy mijoro eto fa mijoro satria manana an Jesosy dia ho tantaraiko anareo ny zavatra nanjoana tamin'ny zoma teo zany hoe vao récent kely izy vao tamin'ny zoma misy problème tômôbila io dia nijery zay problème zay zay nanamboatra tômôbila zany donc zany mampiasa krika ianao mampiasa andretrarehetra ianao amin'le izy dia vita zay nijerena zany hoe le tômôbila mbola tsy vita fa vita aloha zay contrôle natao dia le olona niaraka taminay tsy fantako nefa nisy feo any anatiny apetao amin'izay ny pneu dia napetaka ny pneu za mbola nitsofoka tao ambany tômôbila za nitsofoka ao ambany tômôbila efa monté zany le pneu dia efa hoe manadiodio sisa dia miala za mbola ambany tômôbila nampidinina ny krika votsitra tampoka ny krika zaho mbola ambany tômôbila fa raha ohatra hoe tsisy pneu le tômôbila tonga dia tsisy niraisina ntsony vita tsy nijoro teto aminareo teto ohatr'izao fa tonga dia maty dia zay no teneniko anareo hoe anevoaka ianao ry Satana fa za hiaraka amin'ny Jesosy foana naiza le tsy maharesy atsika zany reny fa mijoro foana tsika na inona zay vavolombelona kely fo hijoroako taminareo zavatra niainako tamin'iny herinandro iny somary ohatra mbola feny kely fo fa ilana tsiny ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra misaotra tompoko. vavakitsika Jesosy sotra amin'ny asanao marobe Jesosy zay nambaranao teto sotra amin'izany fijoroana vavolombelona zany tompo malala je suis tellement émerveillé en ta présence Seigneur toi mon Dieu tout puissant Seigneur merci pour tout Seigneur tia Jesosy okenao no elo lalana fanamasina nambara fanasitrananao tanteraka Jesosy
tsy ho fahavolombela ny asanao nataony tananao. Sotra tompo. Amen. Tsika moa be da be mahafantatra hoe natao opération za. Nisy aretina fibrome moa dia détruire ny rehetrarehetra momba ny utérus. Zany nametraka an'izy tamin'i Jesosy foana dia niasa foana zany jusqu'à la veille de l'opération. Niasa foana. Dia une semaine alohan'ilay opération zany a, nanana rendez-vous tamin'ny anesthésiste. Dia hozy izy ilay anesthésiste hoe tsy ataoko anesthésie générale ianao izy. Dia nefa ilay chirurgien zany tena hoe tsy maintsy anesthésie générale. Dia entre-temps moa zany le chirurgien tokony nanao ny opération ka nandeha congé maternité dia lasa le chef de service ny any siny nanao an'le izy zany se déplacé ho hanao an'le opération. Dia le anesthésiste miteny hoe non izy tsy hanao général mihitsy fa ahoana ho risque izy risque inona ho risque izy enao izy ngeza be enao risque enao izy. Dia risque inona ho tianao tenena hoe ho faty ve zaho zay ve ho tianao tenena hoe je risquerai de mourir. T'inquiète pas fa n'Andriamanitra mahery raha tiany aho ho faty dia raisiny amin'io dia lasa zany fa raha mbola tiany aho ho velona dia velona aho zany fa zaho tsy matahotra an'izany. Croyant ianao izy oui croyant za ary za ny fiainako apetrako amin'ny Jesosy daholo ninona ataoko Jesosy nomelo lalana ka zao zay ny décision anesthésie générale zay nefa satria zay nefa azoko valim-bavaka koa. Anesthésie générale io aza manahy ianao fa raha lasa dia faly koa miaraka amin'ny Jesosy tsy maninona mihitsy zany. Dia menatra be izy zany, menatra be mihitsy izy zany. Fa zao teneniko anao aza nanana eritreritra hoe ngeza dia misy fa raha mbola ny Andriamanitra zany hoe io Andriamanitrantsika io no miasa tsisy mahasakana mihitsy tsisy. Ok raha hozy izy fa zay zany ny décision anao fa za hozy izy raha zanako ianao aloha izy tsy nanao an'izay mihitsy ianao tsy maninona fa mahatoky an'Andriamanitra. Dia tonga ny semaine d'après dia natao le opération. Izy ny teo. Normalement zany tsy tokony io anesthésiste io no eo d'habitude fa izy ny teo. Dia Jesosy diovy ny foko aza atao hitako ty olo ty fa aloha ianao no hitako fa za tena hoe Jesosy mahita fa tsy nanana souci mihitsy zany na hoe atao opération tsisy zany na hoe taitaina hoe ahoana ty opération ty fantatra hoe grosse opération le izy. Ary le chirurgien le chef ny an'si zany netiny mihitsy ny équipany satria grosse opération zany le izy. Dia nivavaka zay Jesosy fantatro ianao fa miasa ianao melo lalana fa ny voninahitra ao reto olona tsy mino hoe ianao miasa reto. Le olona zany na nytao an-tsaiko fa tsy dia za loatra. Dia natao ny opération zany 8h20 nahita l'heure farany foa zany 10h47. Dia le anesthésiste no mipoitra voalohany teo amiko teo. Dia tena faly be mihitsy izy. Hozy izy tena tout s'est bien passé izy tena y a rien eu ianao tsy nididina satria zany le chirurgien tokony anao an'le izy ny tena hoe didina eto le chef de service ny any sy ny tena ianao tsy didina zany ianao tsy vatanao izy tsy kitihana mihitsy fa mandeha tsara io. Dia tena hoe misaotra ny tompo ary havana sady misaotra tsika rehetra na ny eto aterana na ny amin'ny toerana misy ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy izay nitondra am-bavaka fa tena tsy narary ary tena henoko mihitsy hoe nisy nitrotro am-bavaka. Henoko mihitsy hoe rehan'ny tompo daholo ny vavaka nataontsika fa na douleur ary havana tsy nisy.
tsisy ana douleur ary de za zany nangataka tamin' jesosy hoe jesosy a mifona fa variana loatra tam'le asako a adiniko satria za zany mba nangeteta tamin'ny tompo hoe aka chambre individuel mba hivavahako hoe mba zarerina ao mba hiaraka amin' jesosy de adiniko nanao an'le réservation fa il faut 48 heures avant zany any amin'ny hôpitaly manao an'izay de tsy nataoko le izy de tonga avy eo ny fo de ozy izy le infirmière le mampiakatra zany après an'le sala de hoe misy chambre seul ao izy a ameo anazy fa tsisy réservation mihitsy ozy izy fa ameo azy fa tsy maninona ho izy na tsy ny réservé ary izy de tena hitako hoe hita ny tompony atao anatintsika ato tena nataon'i jesosy hoe tsisy douleur mihitsy le opération ary mbola nameny chambre individuelle nafahako ny dera azy nanompo azy za amin'io midi miditra ao amin'le chambre isaky ny 2 heures tonga le infirmier sy ny infirmière manahoana ny douleur de 0 à 10 moins 1 manahoana ny douleur de 0 à 10 4 heures indray tsisy 0 18 heures manahoana ny douleur tsisy douleur 20 heures nanomboka ny taitaina le infirmier zany efa en PB a zany tonga ny apitsony nanao sortiako amin'izay le docteur sur place manahoana ozy izy ny douleur anao to zaty mahavariana ao anareo fa ohatrany nareo indray miketehanao fa tsisy douleur mihitsy anefa antaninareo foana depuis hier douleur opération goavana be ny madame natao taminao sotra jesosy aho a fa tena izy zany ho any nanao an'le opération fa tsisy douleur mandraky tia nandroany ry havana tsisy douleur mihitsy zany de voninahitra no an'Andriamanitra rery any ary mivavaka nataontsika tsirairaiky misaotra tsika rehetrarehetra niza na ny eto atoerana na any Paris na eraky la France misaotra satria miasa ny tompo ary mare mivavaka tsika izy ary de tamin'iza zany hoe are maladia zany de hoe le chirurgien zany leona tampoka tamin'ny herinandro lasa za zany eritrehitra hoe mbola aka herinandro herinandro ty zany mbola tsy hiasa de ozy izy le docteur non miverina miasa ianao ozy izy verina miasa ty après midi ty ihany ianao de miverina miasa ozy izy zany efa tsy vonina mihitsy zany psychologiquement moa zany tsy vonina satria nisy tokony alehako tany Paris de mipose vacances enfin mipose séjour congé kely a zany de nanomboka niasa tamin'ny talata zany de mitohy moa le asa hoe tsy ny asa spirituel sy ny asa ranofo zany tonga de izy jesosy manomboka amin'izay de misaotra amin'ny tompo de mbola misaotra antsika rehetra satria tiantsika jesosy tsika tsirairay avy niza mivavaka mbola feno fisaorana ny foko satria nahare an'izany hoe nentina mbavaka zany hoe zay zany jesosy le hoentina mbavaka de voninahitra ho an'Andriamanitra rery any vavaka tsika mbola misaotra jesosy misaotra noho ny asanao misaotra noho ny fanasitranana nataonao misaotra jesosy satria nanehoanao ny voninahitra ao ny aretina jesosy dia akapoka taminao tokoa jesosy nanasitrananao ny aretina rehetra rehefa mahatoky anao tanteraka jesosy dia nataonao ny asanao misaotra koa jesosy naneo an'izany eo amason'ireo dokotera sy anesthésiste jesosy ay tsy nahatoky ka namanimino jesosy hoe miexiste anao izay ivavahanay kristianina ka voninahitra dia ho anao rery any jesosy misaotra anao koa jesosy ho an'ireo izay trotro ambavaka jesosy niza jesosy ianao mahafantatra ny tsirairay avy tsy ary fantatro ny anarana tsirairay avy jesosy fa ianao mahafantatra ny tsirairay avy petraka pela tananao ny fiainany tsirairay avy izay trotro ambavaka jesosy arovy tantany vombino sy trano koa raha mbola marary jesosy raha misy marary satria fitaovana daholo zany jesosy nampiasainao jesosy hitrotro ambavaka jesosy ny mpanomponao araky ny teninao
fa mimpanompoka izay ny fidiko tsy mba hariko. Dia misaotra Tompo, voninahitra teo anao rery ihany. Misaotra raha eo. Amen. Anohy hatrany fotoantsika ary hitsangantsika anao salamo. Salamo 5:100 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miderahany Jehova, miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voreareanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiava an'i Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Ataontsika ny hira 5 amin'ny feo fifoazana. Ry Tompo zanarina, manady tsatra iza, fa efa no velomina ka tratry samare. Deraina ianarina, deraina Jesa tomponay, deraina ny fanahiko, deraina fampanisiso. Ny azy nefa lasisa, mazava no naposaka, le voniko ny hotanay ka hazavany hevitra. Deraina ianarina, deraina Jesa tomponay, deraina ny fanahiko, deraina fampanisiso. Miasana ataony atrehonao kambatahy, ataovo ny nahitra ho andraisanay ny andro. Deraina Jesa tomponay, deraina ny fanahiko, deraina fampanisiso. Deraina Jesa tomponay, deraina ny fanahiko, deraina fampanisiso. Derainay ianao ray, derainay foana ianao, satrinay ny deranao, satrinay ny aneny voninahitra ao Jesosy. Misaotra Tompo malalo, misaotra n'izao maraim-bo vao nomenao anay izao. Misaotra amin'ny tsirairay avy, misaotra amin'ny asa izay nomenao, misaotra amin'ny telefona izay nalefanao, misaotra Jesosy avonjena nataonao mpanompolanao. Misaotra Jesosy noho ny hery nomenao, ny anabavinao, anfandaozana ny anadan Jesosy. Misaotra amin'ny fanasitranana, mbola maro Jesosy, maro ny voninahitra ao nasehoanao aminay tsirairay avy. Tianay loatra ianao, maminay loatra ianao Jesosy. Tompo, raiso ny fiderana i tsirairay avy, fa zany rakitry ny fonay ho anao rery ihany Jesosy. M'izao maraina izao, tsy izao ihany Jesosy, fa ny azo 24 7 jours sur 7 Tompo, 365 jours sur 365 Jesosy. Satria raha tsy eo ianao tsy toy izao izahay Jesosy.
ka misaotra tompo a voninahitra teo anao rery any. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Hitreo amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika, dia alohan'izany ho ataontsika ny raha fa 100 amin'ny FPTM fa feo fifoazana. Zava-totoko ny fitsipika Andriamanitra, teny maso aina eriko ny zama soa so tsy manaparoa ny fitsipika iravoana farena besarobidy tsy afojany titina sakely fantatra nefa ny tenina jiro sy fanilony tombotra soa so tsy manaparoa ny fitsipika iravoana farena besarobidy tsy afojany amotena tonga ny fotoananao Jesosy anambaranao sitraponao aminay amin'ity fotoanandroany ity, manofona iny Jesosy handray an'izany teninao zany, sakafo ny sofinay ary aoka anaiky ny sitraponao zay Jesosy. Iloava lalana hatrany fanahy masino. Amen. Sitrapon'Andriamanitra amintsika androany dia ao amin'ny numéri toko 410 andiny 420 ka hatramin'ny 520. Numéri toko 410 ny andiny 420 ka hatramin'ny 520. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jehovah niteny tamin'i Mose sy Arona ka nanao hoe: mandra-pahoviana no mbola andeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonina amiko izao. Efa reko ny fimonomonomany zanak'Israely izay imonomonomany amiko. Lazao aminy hoe: raha velona koa aho i Jehovah, dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ray masino, manamasinana fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Mandra-poviana. Variana be ary avana raha namen'ny tompo an'io divaraina. Divaraina Jesosy ny manome anteny. Averiko vakina amin'ny teny fahasaha. Au nom de Jésus. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron: combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur: aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Amen. Inona moa le fimonomonomana, fiangonana. Le fiangonana tsika le fiangonana, za sy anao. Monomonina tsika. Misy fimonomonomana zany ao anatiko sy ao anatinao. Inona moa le fimonomonomana? Tabataba. Feno tabataba zany ao anatiko sy ao anatinao ao, hitan'i Jesosy.
mitaky am'izay jesosy androany miteny amiko sy aminao hoe atsaharo io tabataba io, atsaharo io fimenomenomana io, atsaharo io fimonomonomana io, fa hitako io. Jehova mahafantatra ny fosiny voa, Jeremia 17:10 partie A. Tsika afaka manafina aty ivelany fa Andriamanitra tsy azo tsika nafenana. Tsy azo tsika nafenana izy. Zany ny tonga amiko sy aminao am'izao maraina zao. Tsy tiany. Tsy finoana ny fimonomonomana, tsy finoana. Fitabatabana. Mandra-poviana hozy izy, jusqu'à quand? Zany hoe misy valim-bavaka tsy mety tonga mihitsy zany satria nahoana menomenona foana ao anatiny ao. Mieritreritsika zany hoe tsy hitan Jesosy hoe zany ato anatiko ato menomena Jesosy roviana ihany Jesosy. Tsy mety sitrana Jesosy, tsy mety endry le vadiko Jesosy. Tsy mety mahitasa Jesosy. Reto collègue reto Jesosy tsy mety amiko tsony. Mandra-pahoviana ny monomonomanareo amiko Jehova. Za ry hafa nampianarin Jesosy anio voalohany. Satria tao anatin'izany après opération zany tena tellement faly tamin'ny voninahitr'Andriamanitra. Dia tonga indray ny lavarambona nafika. Arrêt maladie dia tsy nahazo indemnité journalière. Tsy nahazo karama. Tonga ny taratasy ny sécu. Refusé ny indemnité journalière anao. Ozy izy ny sécu. Dia monmonina. Dia ahoana zany facture Jesosy, dia ahoana zany zao, dia ahoana zany zao. Presque 2 mois ny arrêt maladie, dia ahoana zany. Dia alefa daholo ny eritreritra dia hiantson'ny assistante sociale dia io ny nampianarin Jesosy ana. Mandra-poviana ianao ny monmonina. Fa ny bebaka ohatrany tsy teo. Lasa bebaka. Jesosy nofatrano, Jesosy tsy zatsy hoe misy allocation familiale ny nofatrano lafo be zao Jesosy. Fa hozy izy Jesosy hoe fahotana ny fimonomonomana. Fantatro foana le tenin'Andriamanitra, haiko tsara mihitsy. Hay par cœur. Fa tsy netiniditra io. Jusqu'au jour sisy Jesosy hoe okizay. Filipianina 2:2 14 hatramin'ny 15. Ny anaran'i Jesosy hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana. Mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka amin'ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana. Reny tompo daholo na ry zanak'Israely ary ao amin'ny numéraire le mifosan'i Jesosy. Miresaka momba an'Andriamanitra eo miresaka. Io le 28 Reky daholo eny ireo resaka ataonao reo ambadika eo, io resaka ataonao ao anatinao io e. Io teneninao anatiny hoe za mba mivavaka ihany Jesosy, za mba ataoko ihany ny asany am-piangonana Jesosy, za mba manao an'izao ihany. Nefa monomonina foana. Dia ny bebaka fona Jesosy. Noho ny bebaka napetrako tamin'ny tompo mihitsy hoe ampy amin'ny fahasoavanao Jesosy fa dia anjaranao io zany fa ianao no mahafantatra. Dia naneho ny tompo miracle indray ny volo kely. Dia voaloha daholo. Voaloha daholo. Tsy noho ny indemnité journalière fa ny remboursement des charges en 2 ans dia gaga dia variana ianao amin'ny fitiavan'ny tompo. Hoe karakarain'ny tompo, ao mpanompony. Feno izay fitaovana.
tony mikarakara antsika ry havana karakarain Jesosy zasy anao aza mimonomonina intsony aza feno tabataba intsony a fa zay ny sitrapony tompo amiko sy aminao amin'ny soamarainy zao voninahitra teo azy rery any amen vavaka tsika sotra Jesosy amin'izany afatrao aminay zany sotra tompo satria mila ny herinao zay Jesosy andeha amin'ny finoana Jesosy a andeha amin'ny zavatra tsy tamaso tompo satria zay mihitsy ny takinao aminay tsirairay avy Jesosy a le mandeha amin'ny finoana tanteraka fatokina tanteraka tsy fimonomonomana na inona domaine imonomonomanay Jesosy ianao mahita an'izany domaine tsirairay avy zany mety ny tany sairana teto Jesosy mety mbola misy tsy voatanisa eto Jesosy fa fantatrao satria ianao le mpandinika amin'ny fo Jesosy a ianao le mahita tompo malalo araka ny teninao nefa fa tsy mahay manova ny tenanay izahay fa ianao rery any Jesosy no afaka manovanay ka amin'izao andro Jesosy a fotoana ny asa sy fampahirezana Jesosy androany tapao Jesosy ny tsy finoanay rehetra tompo malalo sokafo ny masom-pananay sokafo fonay Jesosy andray lalindalina kokoa ny afatrao Jesosy ny teninao hitoetra hatrany amin'ny teninao Jesosy fa no heverinay fa tsinotsinona kay ny fimonomonomanay sy fitabatabanay ao anatinay ao manelingelina anao zany Jesosy mahaliana ny sofinao satria mitoetra ao anatinay ianao ao am-ponay nipetrahanao Jesosy ka hitanao tsisy miafina aminao Jesosy tsisy miafina aminao ny aminay tsirairay avy ka viara tompo ampio izahay hitoetra amin'izany finoana tanteraka zany Jesosy satria fipetrahanay amin'ny finoana tompo no ahafahanay Jesosy mandeha mpifaliana mpiadanana ka tsy monomonina intsony Jesosy fa raha monomonina izay dia niala tamin'ny finoana tompo mamelany elokay mamindra fo aminay Jesosy tonga eto anatrihanao izay mifona tompo mifona aminao tanteraka mamelany elokay avozy indray izay amin'ity androany ity Jesosy avozy izay satria izany ny sitraponao aminay tsy tianao tsony izay hitoetra amin'izany dia misaotra anao izay Jesosy misaotra mampatsiaro anay hatrany ny fitiavanao anay tsisy tianao very izay na dia iray any misaotra tompo anao ny dera aja voninahitra mandrakizay misaotra raha eo amen hiditra amin'ny 10 minitra ny sekolalahyntsika ka mangataka ny tompona andraikitra amin'izany anaty Bonjour les enfants, vous allez bien? Je vous invite à vous lever du coup pour prier. Oui Seigneur, nous te remercions encore. C'est avec un corps reconnaissant Seigneur que nous sommes là ce matin. Merci Seigneur pour toutes tes bontés Seigneur que tu fais pour chacun de tes enfants. Merci pour chaque témoignage qui montre que vraiment, tu es un Dieu grand, Seigneur, que tu es le Dieu des dieux, qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous voulons juste te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets d'avoir, de nous rassembler, Seigneur, encore pour louer ton nom, pour te prier, Seigneur, et pour nous rapprocher de toi, Seigneur. Je demande ton Saint-Esprit de couvrir chacun de nous, Seigneur, de nous aider aussi à comprendre, Seigneur, ton message, à comprendre ta parole, Seigneur.
ouvre les voiles de nos yeux, Seigneur, et que vraiment que seul ton message, Seigneur, soit passé. Je prie pour chacun de tes enfants aussi, Seigneur, que vraiment chaque 5 minutes, Seigneur, leur apporte aussi du réconfort et que cela, Seigneur, les accompagne dans leur vie. Je te prie pour chacun d'eux, pour leur vie, Seigneur, aussi, qu'ils puissent, Seigneur, grandir en toi. Et nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là ce matin. Et toute la gloire te revient à toi seul. Seigneur, vraiment, je remets ce petit temps entre tes mains. Et Seigneur, conduis. Saint-Esprit, dirige mes pas. Et que vraiment toute la gloire te revienne à toi seul. En ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, en fait, ce matin, ma petite leçon va se porter sur quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. En fait, mes leçons reposent souvent sur des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vues, du coup. Et ce matin, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée cette semaine à mon travail. En fait, comme je suis à l'accueil, je vois tous les gens qui passent, vous voyez. Et il y avait une fille, une collègue, qui est sortie, elle était grave pressée et tout, je la voyais. Elle était dans comment on dit, en hurie Enfin, elle était pressée, quoi. Elle sort de la porte. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a eu un souci avec son fils à l'école, peut-être qu'il y a eu un problème. Donc voilà, ça passe. Et puis je la revois revenir, rentrer dans le hall. Alors qu'en fait, moi, je vois tout le monde quand il rentre, soit il passe devant moi, soit il fait un tour. Mais je suis obligée de les voir, en fait. Enfin, je vois les personnes dans ma vue, on va dire. Puis je vois qu'elle ouvre la porte, mais qu'il n'y a personne qui passe devant moi ou qui fait le tour. Je me suis dit, elle est passée où? Alors je bouge un peu, je tourne un peu ma tête comme ça, et là, je la vois, elle était assise par terre. Je dis, elle s'appelle Aurore. Je dis, Aurore, est-ce que ça va? Et puis elle dit, non, ça va pas du tout, appelle quelqu'un. Et puis elle fait un malaise. Et moi j'étais là, oh my god, qu'est-ce que je fais? Ça m'est jamais arrivé, du coup j'étais un peu dans le qu'est-ce que je dois faire? Bon, normalement il y a des gens dans l'entreprise qui ont des formations secouristes, donc du coup j'ai couru pour appeler quelqu'un. Et je suis revenue vers elle et tout, puis je savais pas quoi faire, mais je suis restée avec elle. Et en fait, quand je la voyais par terre, en fait, elle était, sur son visage, elle avait l'air perdue, enfin, elle regardait comme ça, et puis elle respirait pas, enfin, elle avait un, vous voyez, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, elle avait vraiment du mal à respirer. Et apparemment, en fait, elle refait une crise d'angoisse parce que elle s'inquiétait beaucoup au travail, du coup. Elle avait trop de choses dans la tête, elle était stressée. Et en gros, elle était en burn-out, quoi. Bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un burn-out, mais voilà. Et puis, quand je la regardais, je me suis dit, j'avais de la peine pour elle parce que, je sais pas, elle avait, vous voyez, vraiment un visage inquiet. Enfin, je veux dire, un visage qui n'avait pas du tout la paix. Et ma petite leçon ce matin va se reposer sur la paix de Dieu. Que je me suis dit, merci Seigneur, parce que nous avons toi, et nous avons la paix en toi, même si dans notre travail, à l'école, je sais pas, n'importe où, même si nous traversons des choses comme ça, des difficultés, nous avons ta paix, ta paix à toi. Et ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas la paix, et surtout la paix de Dieu, alors on s'inquiète facilement. On s'inquiète peut-être parce que on a peur de ne pas se faire des amis à l'école. On s'inquiète parce que on ne sait pas de quoi notre futur va être fait. On sait pas, je ne sais pas, il y a plein de choses. On s'inquiète parce que peut-être qu'on n'a pas de travail, qu'on n'arrive pas à trouver de travail. Et toujours chercher la paix de Dieu. Et comment obtenons-nous la paix de Dieu dans notre vie? On va voir dans Philippiens. On va voir dans Philippiens, chapitre 4. Versets 6 à 7. Alors, en tout premier là, c'est écrit au nom de Jésus, ne vous inquiétez de rien. Du coup, est-ce que s'inquiéter nous donne la paix? Non. Cela nous vole notre paix, n'est-ce pas? On va continuer.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je fais une petite pause. Si on fait donc toutes ces choses-là, des prières, des supplications, des actions de grâce, alors nous expérimenterons la paix de Dieu qui est bien plus merveilleux que ce qu'on peut comprendre. On va continuer pour terminer. Le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Et ce matin, j'aimerais vous illustrer ça, avec un petit quelque chose. Vous voyez ça? C'est un ballon. On va dire que ça, c'est notre vie. Vous voyez, quand on a des soucis, qu'on n'arrête pas de s'inquiéter, c'est un peu comme ce ballon, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. On s'inquiète. Et si je continue à remplir ce ballon d'air, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, ça fait... J'ai peur. Non. Ah mais ça va pas. Alors, ça veut dire qu'on s'inquiète beaucoup. On s'inquiète. Attendez. Bah dis donc. Ah, c'est comme ça. Boum. C'est comme ça en fait, notre vie, elle finit en quelques morceaux. C'est pas vrai? Comme ma collègue. Ma collègue, elle s'est écroulée par terre. Mais Dieu, il dit quoi? Dieu, il te dit, je ne veux pas que tu aies une vie remplie de soucis. Je ne veux pas que tu aies une vie remplie d'inquiétudes. Je ne veux pas que tu aies une vie qui s'effondre en morceaux. Et ça arrive que nous inquiétons parce qu'on est des êtres humains. Mais Dieu, il dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que qu'est-ce que tu peux faire, du coup? On va retourner dans le verset que je vous ai donné. Prier. Tu peux prier. Lorsque l'inquiétude vient dans ta vie, tu peux prier. Et qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais faire un autre test. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas exposer cette fois-ci. T'as eu peur? Voilà, on s'inquiète. Mais quand on prie après, ça diminue. Qu'est-ce que tu peux faire aussi quand vient l'inquiétude? Oui, supplier. Tu peux aussi faire confiance à Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui fais confiance? Pareil. Là. Voilà. Tu t'inquiètes et quand tu fais confiance à Dieu, hop, ton inquiétude disparaît. C'est comme ça qu'on se débarrasse de l'inquiétude. Et si on veut une vraie paix dans notre vie, alors qu'est-ce que nous devons davantage faire? C'est la même chose, hein. Nous devons davantage prier et nous devons davantage faire confiance à Dieu, à Jésus. Et avoir la paix de Dieu aussi, c'est de savoir que Dieu, il est au contrôle. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu, il sait ce qui est bon pour moi. Tout à l'heure, Muriel a fait un petit témoignage en disant que, voilà, elle a décidé de plus s'inquiéter, de remettre entre les mains de Dieu, que la semaine, elle allait plus regarder son téléphone, les offres d'emploi. Et c'était mon petit partage ce matin. Gloire à Dieu. J'inviterai beaucoup d'enfants aujourd'hui. Cassie à prier, s'il te plaît. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne présente ici et ceux qui n'ont pas pu venir aussi, Seigneur, je les remets entre tes mains. Bénis tout le monde aussi, Seigneur. Et Seigneur, merci car on peut se faire confiance, Seigneur, et car on n'a pas à s'inquiéter.
Merci Seigneur, car toute notre vie, Seigneur, est entre tes mains et que vraiment, Seigneur, tu fais de bonnes choses dans notre vie, Seigneur. Et merci vraiment pour tout, Seigneur. Et pardonne aussi nos péchés. Et Seigneur, je remets entre tes mains le reste du culte. En ton nom, Jésus, j'ai fait cette prière. Amen. Sotra ny tiazaka sitsika ary hitsangantsika tonga amin'ny fotoanan'ny toriteny anao ny hira 159 folosy faharoa fiorana fifoazana. Jesosy io any an-danitra tokoa any fiainanay raha miala ety izahay. Misaotra anao izay satria manomana fitoerana tsara ho anay ianao any an-danitra any. Makasitraka Tompo. Atoano izay ty ampandehanana Jesosy fa mila anao mandrakariva. Ankehitriny Jesosy raha amaky ny teninao sy andinika ny teninao dia taio ny teninao mba tena hitondra fanavaozana any anatina ihany. Mialoava lalana trano fanahy masina. Mamindrafo amiko izay mamaky ny teninao sy mampahery ny olonao. Ianao fanahy masina no mampahery eto. Ianao fanahy masina no mpampianatra tsara indrindra. Ianao no mitaridalana. Ianao no mamety olo saina Tompo. Dia sokafiny aminay manontolo. Sofim-panahinay ny masom-panahinay ny aminay manontolo. Hidiran'ny teninao. Mba hitombonay. Ampandroso anay ao amin'ny fitiavana anao Andriamanitra sy amin'ny fanaovana ny sitraponao voninahitra ao. Dia mitenena hatrany Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Vetratsika Tompo. Dia miarahaba atsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy dia miarahaba koa ny manatrika raha misy manatrika dia miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Maky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika ary havanao amin'ny Josoa. Josoa, fakitsika ny Josoa toko 10 andininy fa 9 ka hatramin'ny faraika amby 10. Josoa 10 dia 11 à 6 à 11. Mika koa 7 à 6. Mika 7 à 6. Ary ny fahatelo John 15 17 19. Izay ny teny ovakitsika amin'ity androany ity. Josoa, Mika, John. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary ny mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin'ny Josoa teo atobo tany Gilgala na hoe aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao. Miakara fainganao aty aminay ary vonjeo sy ampio izahay. Fa miangona mielanay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina any amin'ny tany avoana. Dia niakatra ny ara-tany Gilgala Josoa sy ny mpanafika rehetra teo aminy dia ny lehilahy mahery rehetra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tapaka tamin'ireo Josoa fa nanao lava alina avy tany Gilgala izy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiankarana makany Bety Horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Mageda. Ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinany Bety Horona izy, Jehovah dia nandatsaka avandra vavety taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy ary be lavitra ny matin'ny avandra noho izay ny vonoan'ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Mika 7:6 fa ny zanaka lahy manamavo ny rainy, ny zanaka vavy mitsanaka nohitra ny reniny, ary ny vinaty vavy anohitra ny ravozany vavy, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Ao amin'ny Jaona indray tsika, Jaona 15:17-19. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoko fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tia azy izao ny azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia izay indray ny tenin'Andriamanitra hifampaherezantsika amin'ny tian'io ity. Vao mijery anareo ry havana dia efa hita fa olona mahery ny eto. Tena hoe olona mahery izay jereny eto, tena mahery. Dia kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mbola pahery antsika any amin'ity androany ity. Mbola pahery antsika. Fa tsika araka ny teny voalohany vao nijoro teto ny mpanompon'Andriamanitra hoe aza matahotra. Dia izany ny tenin'Andriamanitra eto. Satria maro fahavalo ny kristianina. Eto ny tenin'Andriamanitra dia ato amin'ny Josoa dia misy firenena iray atao hoe Gibeona. Io firenena Gibeona io dia firenena teo akaikin'ny Israely. Ary izy io dia natahotra satria nahafantatra ny asan'i Jehovah. Fantany daholo ny asa nataon'Andriamanitra hatrany Ezipta. Ary nandringana ny firenena Israely, ny firenena manodidina rehetra satria Jehovah nomba azy. Dia firenena Gibeona ity nanao izay iarahana tamin'ny zanak'Israely izy. Natao izay fomba irahana amin'ny zanak'Israely. Rehefa tafarako amin'ny zanak'Israely izy dia miaraka ao izy. Ho lasa firenena ray, lasa mpanompon'ny zanak'Israely ny firenena Gibeona. Dia teto tezitra ny firenena manodidina. Misy firenena maromaro teo, firenena Amorita zany. Voalaza eo mora mamaky io toko fahafolo tsika dia misy firenena maromaro tezitra be daholo ilay mpanjaka manodidina hoe fa ahoana koa io no mikambana any amin'ny Israely any. Ahoana no mikambakambana any. Dia tezitra, dia rehefa tezitra izy dia mamoro ny mpanjaka rehetra manodidina indray, ndao atafiatsika ary zareo fa zao no nataony. Mamoro ny mpanjaka anakefatra, zany hoe lasa 5 zany zareo. Raha mamaky an'io Josoa io tsika fa lavabe mantsy raha mivakina ilay izy. Dia misy firenena anankiray namoro firenena anakefatra, dia lasa misy firenena 5 zany dia hikontra ny firenena Gibeona. Gibeona aloha eto no tafiany. Dia rehefa ho tafiany Gibeona dia lasa izy nitaraina tamin'i Josoa. Nitaraina tamin'i Josoa izy satria fatany fa any amin'ny Josoa ao misy Andriamanitra momba ao. Misy Andriamanitra miaro ao, misy Andriamanitra mahery ao. Dia lasa izy nakany amin'ny Josoa. Rehefa tonga tany amin'ny Josoa izy dia rehefa nitaraina tamin'i Josoa izy dia tonga ny tenin'Andriamanitra. Hozy izy hoe satria Josoa zany andeha hiady amin'ireo firenena anankidimy ireo, eritrereto tsara, firenena zany anankiray hiady amin'ny firenena 5. Eritreretinareo tsara amin'izany. Firenena ray hiady amin'ny firenena 5. Eritrereto tsara zany ry havana. Be dia be zany mampiorooro zany mampitebiteby zany hoe ahoana ny aresena firenena 5, firenena ray. Fa ny Andriamanitra ny Israely dia Andriamanitra velona. Zany ry havana ny fiainana eo amintsika. Misy zavatra maro be mihitsy
misy zavatra be dehibe mihitsy eo amin'ny fiainantsika, mampiororo, mampitebiteby, ary zay mahatonga le fimenomenonana lasa mimenomenona aveo, satria tena fa ohatra ny be dehibe zany ny tafika mahazo anao. Surtout mpanompon'Andriamanitra tena tafihan'io satana io mihitsy. Be dehibe ny zavatra atao mahazo anao mba andreraka anao, dia rehefa reraka ianao tsy afaka mivavaka, rehefa reraka ianao, rehefa lava ianao, zay ny tadiavin'io ratsy io. Dia izao mampiorooro ny firenena, le firenena dimy mampiorooro ny firenena anankiray. Dia ohatr'izay le fiainantsika, misy karazana zavatra mampiorooro be dehibe mihitsy eo amin'ny fiainantsika ao. Ao ny tsy fisina, misy zavatra tsy ampy be dehibe mihitsy, misy zavatra ilaintsika nefa tsy ampy, misy problème ao amin'ny ankohonanao, zany anie ny tafika mahazo antsika. Misy problème ao anatin'ny fianakaviana, any am-piasana efa tsy lazaina intsony, ny fakapanahy mahazo antsika. Tsika neka misy fakapanahy mahazo antsika, raha zao tsika le fakapanahy ohatra teneniko anareo, be dehibe brocante androany, mba tsy nandeha vavaka fa namonjy maraina brocante zany fakapanahy zany namonjy maraina, dia mahazo le tsaratsara kokoa maraina. Misy an'izany anie, zany nahazo anay taloha, mamonjy brocante aloha ny tena laharana, fa iny vavaka misy foana iny rehefa lahady brocante drandray fotsiny vao misy. Zany ny atao hoe fakapanahy. Dia manohatra ny fakapanahy io ny atao hoe manohatra ny devoly. Maharesy ianao, maharesy tsika. Io mihitsy ny fakapanahy io ny toerintsika. Dia ao ny enjika, fanenjehana, misy fanenjehana any eo amin'ny fiainantsika. Reny ny tafika mahazo antsika reny. Misy adim-panahy maro, misy adim-panahy maro amintsika ao, ry havana. Adim-panahy kristiana tena maro dia maro. Mila tsy ho zakatsika indraindray. Misy an'izany hoe mandefitra na amin'ny tsirariny ary. Tenin'Andriamanitra anie zany. Mandefitra ianao na amin'ny zavatra zany ny adim-panahy zany. Tsirariny nefa dia mandefitra ianao. Zany ny atao hoe adim-panahy. Zany ny tafika mahazo antsika ry havana. Misy ny aretina. Misy ny aretina. Raha vao marary tsika dia efa na dia reradraraka fotsiny marary havana dia any an-tranontsika. Fa zao mila manohatra an'io tsika. Tena misy anie, tena gaga mpanompon'Andriamanitra na tsy salama tahaka n'inona ary. Tena miteny anareo fa vavolombelona zany. Tena deraina Jesosy. Tonga foana izy, tonga izy na maninona na maninona. Na mila andady ary izy hiditra amin'ny fiangonana io. Ary tsika raha vao marary kely, marary endo fotsiny ary dia efa amin'ny an-trano. Ay, mila mipetrapetraka angamba fa reraka. Zany ny dia adim-panahintsika zany. Mila manohatra le adim-panahintsika. Mila manohatra tsika na dia marary ary ny tompo mahay zavatra rehetra, mahay manasitrana ny aretintsika izy. Mifandehanantsika misisika. Dia ny tompo miasa. Ny tompo miasa raha maneho zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Tena tsapa zany ry havana, tena hita izany. Maro ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, maro dia maro. Fa dia izao, misaotra ny tompontsika ny amin'izany fitiavana zany. Misaotra ny Jesosy Kristy tsika fa teo mandrakariva izy miady ny adintsika. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tahaka an'izao. Ny teny Andriamanitra raha tonga dia ny teny Andriamanitra. Aza matahotra ozy izy. Mantseny Josoa io. Aza matahotra ozy izy. Aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanona eo alohanao izy na dia iray akory aza. Efa mampanantena sahady Andriamanitra. Efa miteny sahady Andriamanitra hoe aza matahotra. Efa impiry moa tsika mahainao izany teny zany. Efa impiry moa zany mahainao izany teny zany. Fa indraindray ne mbola matahotra ihany. Fa dia misaotra ny tompo fa mampahery. Isan'andro Andriamanitra dia mampahery antsika. Ary miteny an'izany foana, aza matahotra, aza manahy. Araka ny tamin'ny sekoly teo, aza manahy. Oka izy fiadanana. Fa Jesosy Kristy nitondra fiadanana ty amintsika ty. Fiadanana ozy Jesosy navelako anareo. Zany fiadanana zany no ao anatin'ny fotsika navelan Jesosy. Eto dia niteny izy hoe aza matahotra ozy izy. Aza matahotra ho ny tompo. Atolotra eo tana, mantseny Josoa zany, atolotra eo tananao reo. Zany atolotra zany tena Josoa atolotry ny tompo eo aminazy reo ary Josoa no mandravandreo. Satria miaraka amin'Andriamanitra izy.
dia ireo problème rehetra misy eo amin'ny fiainatsika ireo na karazan'inona ka na karazan'inona dia Andriamanitra no miadintsika fa tsika tsy atahotra tsony tsy atahotra tsika fa mba hiezaka tsika hiaino sy akato ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra dia tongotsika dia ny amin'izany ry havana dia zao tsy misy afa-tsy ny firaisana amin'Andriamanitra ny mivavaka amin'Andriamanitra io mivavaka io ihany no andresentsika ny fahavalo fa raha tsika ny kamokamo mivavaka reradreraka ka tonga ny fahavalo dia reraka isika tena reraka isika eto dia izao eto Josoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mena tolotsaina ny mpanompon'Andriamanitra tonga tapoka tamin'ireo Josoa ka nanao lavalona avy tany Gilgala izy no tonga aloha tsy miandry tafihana fa ianao manafika ny tafika ataonao dia vavaka zay ny ataontsika ny tafika ataontsika dia vavaka satria ho avy io tsy hijanona hanafika atsika io amin'izany adi-piainana rehetra nitononona teo zany tsy hijanona hanafika atsika ny ratsy dia vavaka ao anatin'ny vavaka tsika na tonga aran'izany rehetrarehetra izany dia mijorotsika vonona mandrakarivotsika vonontsika tsiketraksika satria tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia mahery dia rehefa mahery tsika dia izao na tonga ary ny olana na tonga ary ny aretina na tonga ary ny ady dia tsika efa miaraka amin'Andriamanitra ary zay miaraka amin'Andriamanitra dia mahery efa inona indray hony vavaka ny atao miteran'Andriamanitra ny ataontsika sarotra ny ery havany sarotsarotra amin'ny kristianina le hoe misy zavatra mahazo dia midera za efa nanao an'izany mila tsy ho vitako mihitsy le hira mafy be le mahazo anahy dia hoe hira tsy mila tsy ho vitako mihitsy le hira fa le zavatra foana natolohatoloako ato zany hoe andreraka anao le zavatra mitambesatra aminao dia mipoaka ohatran'le zavatra mipoaka teo ny tena raharabe fa dia aleo tena zay ry havana namakaizintsika namakaiza dia aloha miaraka amin'Andriamanitra fa mahery io Andriamanitra antsika io fa io ty tenin'Andriamanitra ty fa tena mahavarina ny asan'Andriamanitra ny tenin'ny salamo teo ao amin'iny salamo vakiny mpanompon'Andriamanitra iny tsarovy ny asa mahagaga ataon'i Jehovah tsarovy aza donona mihitsy reny asa mahagaga nataon'i Jehovah reny fijoroana vavolombelona ireny fa reny voninahitr'Andriamanitra ireny maneho fa velona ny Andriamanitra antsika toy izantsika ny tenin'Andriamanitra ary Jehovah nampifanaritaky ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe zero tsara fa ny fahavalo tamin'izany ireo mpanjaka 5 teo anoloan'ny zanak'Israely niparitaka nandositra mpanjaka 5 miaraka amin'ny olony rehetrarehetra nefa ny firenena Israely rery dia izao niparitaka rehefa tonga Josoa ny alina miparitaka le firenena miparitaka ny fahavalo nandositra ny fahavalo nga vitan'izany rehefa nandositra mbola voan'ny evandra indray lohany potipotika zany ny anaovan'Andriamanitra ny fahavalontsika potipotehan'Andriamanitra ravaravan'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia ny fahavalontsika dia miparitaka fahavalontsika dia mandositra ary eo ko fantatsika tsara fa ny fahavalontsika dia ny devoly lay ratsy na ny anarany ary ratsy zany ny fahavalontsika fa tsy ny olona ny tenen'ny tokantrano koa vandry mandeha zay dia nyteny mihitsy hoe indraindray sorena dia misy mahasorena rianina dia tena ohatry ny fahavalo mihitsy indray nga fahavalonao reny nga tsy ny devoly ny fahavalonao Jesosy io zay eny le izy lazaintsika fa ny olona indray ny fahavalontsika fa misy Satana dia mampirisika ny olona rehefa tsy mijoro tsara ny olona dia ampirisiany andreraka anao anafotohana anao dia tsika nefa manana an Jesosy Kristy dia oko tsika anana fitiavana eo tsika zao eo amin'izay raha namaky amin'ny Mika sika teo dia izao ny tenin'Andriamanitra tao Mika manao hoe ny zanakalahy ozy manamavo ny rainy amin'ny anaran'i Jesosy ny zanaka vavy mitsangaka ny ohatra ny reniny ary ny vinaty vavy anohitra ny rafoza ny vavy ary ny ankohonan'ny olona ihany ny fahavalony enonareo ne zany teny zany tenin'Andriamanitra zany zany ne tena misy amin'ny fiainatsika
ny ankizy zao efa tsy manaja ray aman-dreny tsony fa mamaly valy tsy hitatsony mihitsy tsy hitatsony mihitsy ny ataony ankizy fa mamaly valy ohatrin'ireny ohatriny hoe mitovy aminazy ianao mitovy an'le namany-reny ny famaliny ianao tsy mba manaja ray aman-dreny tsony fa tsy hoe rehefa tsy manaja ray aman-dreny akory izy dia tsy ho tiantsika fa vavaka no ataontsika mananatra azy tsika dia mivavaka ho azy fa le ratsy ao ambadika ao tady anakorotana ny tokantranontsika mivady eny amin'izao fotoana izao mila fanaikitra na mifampijery ary mila fanaikitra mihitsy ny tapitapio dia tsy fantatra dia mifanaikitra ohatran'ny taloha nefa tsisy an'izany akory fa isaky mana dia tena misy kitana be mihitsy ny maso rehefa mifankahita fa zao efa lasa niova efa tena lasa vao mifankahita ohatrao dia ohatran'ny fanaikitra dia izay mahitsy le zavatra niova amin'ny fiainana ka io tena misy ratsy eo ambadika eo mitady hanimba tokantrano mitady hanimba ny tsirairay tady hanimba ny tsirairay tady hanimba antsika mihitsy satana misy tetika ny ao misy sekrian'ny satana ny ao ambadika ao dia izay no hijoroantsika mandrakariva izay no tena hoe ananantsika fitiavana izany no tenin'Andriamanitra lazainantsika teo hoe aokontsika hifankaty mandrakariva eo amin'ny jaonina io aokontsika anana fitiavana iza mbola jaonina teo zao no tenin'Andriamanitra teo amin'ny jaonina hoe jaonina 15 zao no teniny hoe amin'ny anaran'i Jesosy izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo fitiavana mandrakariva zay ihany ny andresenana io asany ratsy io fitiavana fankatiavana fa tena misy ao amin'ny tokantrano mihitsiny izany zavatra tenin'Andriamanitra izany fa ato na nyrafozana ozy izy ny vinaty vavy manohatra ny rafozany vavy teneniny ato daholy lasa ny ankohonana indray fahavalo nefa ny ankohonana ao Jerosalema lasa mpifahavalo mifanotohatra tsy mba mifandamina tsy mba mifankaty fa Jesosy raha tonga tao Jerosalema dia ampifankaty antsika ny tanjon'i Jesosy dia fitiavana fiadanana napetraky ny tompo amintsika fitiavana zany rehetra izany dia tokony hifankaty tsika dia izao ry havana amin'izany tenin'Andriamanitra izany raha namaky ny jaonina io tsika dia izao halan'izao tontolo izao ozy izy za ozy efa halan'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra halan'izao tontolo izao ianareo dia aoko fantatrareo fa zao efa halany taloha anareo Jesosy efa halany tsika anie na any ampiasana any ary na mitory ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia tsy tiany olona ka hiteny mihitsy ny olona hoe ajanolo zany resaka zany tsy tiany ny fahavalo tsy tiany zany misy fahavalo ao ambadika ao misy fahavalo ao mampirisika ny olona tsy ho tia ny tenin'Andriamanitra tsy ho tia an' Jesosy halan'izao tontolo izao Jesosy fa itsika no nofidiany zay mahatonga ny olona tsika tsy mitovy amin'ny olona tsony hoe rehefa ohatran'izao dia rehefa lahady dia andeha ho arisy atsisy fa raha mbola misy ny fiangonana dia raha mbola misy ny hoe tsy azo ialana mihitsy fa misy moa tena misy tsy azo ialana mihitsy dia tonga mifampahery mifampivavaka tsy ohatry ny olona tsontsika ka hoe rehefa tonga ny asabotsy dia andao andeha namonjy alim-pandihizana ry ananary tsy zany tsontsika fa tsy amin'izao tontolo izao tsontsika ary tsy miaraka amin'izao tontolo izao fa mivavaka ho an'izao tontolo izao fa talohantsika ny aina amin'izany ka tsy mahagaga raha halan'izao tontolo izao tsika raha enjehany raha misy famille anie manenjika atsika misy famille manenjika fa tsy fahavalo izy fa misy ao ambadika eo mampirisika azy andreraka anao io tsy avitanao ny asan'Andriamanitra io fa izao itsika dia mijoro mandrakariva Jesosy ry havana efa naharesy izao tontolo izao izy zay ny teniny efa naharesy efa teo amin'ny azo fijaliana Jesosy nitondra ny fahotantsika nitondra ny aretitsika efa vita teo ambony azo fijaliana hatramin'ny fahafatesana dia tsika efa naharesy zao rehetra zao koa miaraka amin'i Jesosy tsika dia maharesy ka na inona mitranga na inona midona dia ao koa fantatrao fa efa naharesy ianao vao mipotra ny problème
dia efa resinao io, efa resy io noho ny amin'ny jesosy kristy, noho ny amin'ny jesosy kristy resy ny fahavalo tahaka nyty israely ty. Impiry moa ny israely no ny ady fa izy miaraka amin'Andriamanitra, rehefa tsy monomonina izy fa rehefa monomonina izy dia avelan'Andriamanitra, tsy miaraka amin'ny Andriamanitra. Izay ilay sitrapon'Andriamanitra teo. Raha vao monomonina tsika dia tsy miaraka amintsika Andriamanitra. Zany mahazo reto Israely reto, raha vao be monomonina reo, tsy eo Andriamanitra fa lasy Andriamanitra, dia resy izy. Fa rehefa tsy monomonina izy fa manaraka tsara mpitondra dia mandresy firenena. Ka ninonina ady eo amin'ny fiainantsika ary havana dia tsaro fa mpandresitsika, mpandresitsika satria mpandresy Jesosy Kristy tompontsika. Dia samy mahereza ary havana amin'izao fiazakazahana izao, samy mahereza fa ny tompo momba antsika, tompo momba antsika. Izao ny teny izay amaranana ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Efesianina toko fa efa fantatritsika loatra ny teny. Efesianina toko fahenina teny andininy 10 ka hatramin'ny 17. Io vakitsika amaranantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohatra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery. Vavatsika to. Jesosy eo dia misaotra anao zay Jesosy. Fa ianao lay Andriamanitra mahery ianao. Ianao lay Andriamanitra mahagaga ianao. Ianao lay efa naharesy zao tontolo zao ianao. Misaotra Jesosy malala. Izay miaraka aminao dia mpandresy tahaka anao. Jesosy eo apetraka ifenao am-pelatananao ny fiainanay. Ka raha mandeha izay Jesosy, mamakivaky lalana, dia fantatray fa eo alohanay ianao, eo mandrakariva ianao, eo kavianay ianao, eo kavananay ianao, tahaka ny arahanao tamin'ny zanak'Israely ny arahanao aminay mandrakariva. Ary tsapanay izany Jesosy malala. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao Jesosy. Jesosy aninonina koa Jesosy. Mety zavatra mbola mety mangejangeja Jesosy, ataon'ny fahavalo. Fa misy zavatra indraindray eo amin'ny fiainanay, indraindray misy fahazaran-dratsy Jesosy. Tsy indraindray fa tena misy fahazaran-dratsy. Fa fantatray dia ianao nefa manapatapaka an'ireny. Ianao nefa araka ny teninao fa ho avy eo aloha ary andravina ny mpitotoana hoy ianao. Anapatapaka ny divy, anorotoro ny varavarana varahana. Matoky sy mino zay Jesosy eo. Fa ianao andravandrava zay tsy anao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiainam-panahinay. Ianao ny amotipodika an'izany, ianao ny andrava izany, ary ianao ny ampandresy anay. Satria ny fahavalo dia efa resy eo anatrehanao Andriamanitra. Ary ianao mampandresy anay amin'izany. Dia rainay ianao Jesosy. Dia rainay ianao tomponay, mpanjakanay. Misandraha tamin'ny avo indrindra ianao. Fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Aoka ho anao rery ny voninahitra Andriamanitra, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny tapany voalohany. Hiditra amin'ny tapany faharoatsika ry havana eo amin'ny asa sy fampaherezana. Izao ny tsarovy hoe eo Jesosy Jesosy tena hoe manontany antsika tsirairay avy. Inona ny mahory ianao? Inona ny olana eo aminao dia tonga Jesosy manatona antsika. Kanefa milohan'izay aloha ry havana dia ny korala mirina reo. Korala aloha ny hira dia hiditra amin'ny asa sy fampaherezana antsika.
Andao ivavake tino aneni la ucciati faranie